Pejim-baovao ny finoana kosa indray dia fotoan-dehibe ho an'ny mpino amin'ny fiangonana Apokalipsy Tetsy Ambohidratrimo ny sabotsy lasa teo. Nandritra ny fitaom-pivavahana no tanterana teny Antoerana no nanokanana diakona sy nanosorana loholona anjatony. Fotoan-dehibe ho an'ny mpino ao amin'ny fiangonana Apokalipsy eny amin'ny faritra Ambohidratrimo iny no nataony sabotsy lasa teo satria dia vory marobe izy ireo sy ireo vahiny izay nasaina. Fitaom-pivavahana izay notanterahana nentina nanokana diakona sy nanosorana loholona anjatony teny anivon'ny faritra iny. Tonga nanatrika izany ny pasteur Mahiolina Mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa miomana ka, tena miomana daholo ny rehetrarehetra. Samy manao izay tandrify azy daholo ny fanomanana satria zava-dehibe eto amin'ny tantaran'ny firenena ny fanamarian'ny fiangonana Apokalipsy izany fa 20 taona nijoroany izany satria tsy eto Madagasikara ihany no efa lalàna n'ilay fiangonana Apokalipsy fa efa maneran-tany saika malala izany fisiny ny fiangonana Apokalipsy izay 20 taona ny orenana izay. 20 taona io zany dia fitaom-pivavahana ivavahana voalohany indrindra ho an'ny firenena malagasy koa izay ao anatin'ny tena fahasahiranana dia fahasahiranana anasana ireo filoham-panjakana rehetra izay nitondra fanjakana teto nandritry ny 20 taona izay. Ny premier ministre izay nitondra teto nandritry ny 20 taona, ny mpanao politika rehetra, ny fiangonana rehetra tsy akanavaka na zokony na zandrany, anasana ny olona rehetra koa tsy akanavaka koa mba hiara hitondram-bavaka ny firenena amin'ny 20 taona ny fiangonana io eny amin'ny Coliseum zany amin'ny sabotsy 13 ny volana Ho. Ho an'ny mpitantana amin'ny fiangonana eny Antoerana dia noho ny fitaran'ny fiangonana hoy izy ireo no antony sin'izao hetsika izao. Fotoan-dehibe eto amin'ny district eny Ambohidratrimo zany amin'ny fanosorana loholona ary ny fanokanana diakona. Ao anatin'izany moa dia misy ny fiangonan'ny paroasy 5 mamaritra an'izany district eny Ambohidratrimo zany. Voalohany dia ny eto amin'ny paroasy Ambohidratrimo, faharoa ny paroasy Ambohitrimanjaka, fahatelo dia ny paroasy Kenieny, ny fahaefatra ny paroasy Mahitsy ary ny fahadimy dia ny paroasy Anjanadoria zany. Raha ny nambaran'ny pasteur Mahiolina ihany dia akotrokotroka ity fankalazana ny 20 taonan'izy ireo ity izay tanterahana etsy amin'ny Coliseum ny 13 ny volana Aogositra izao satria dia isin'ny solo-tenan'ny fiangonana rehetra manerana ny nosy. Tapitra ny vaovao izao alina izao isaorana ianao tany tokantrano tany nahitra anjery hatramin'ny farany ny famefotsondro indray isika ho amin'ny rahampitso veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.